misaotra ny tompo, misaotra azy mandraoka antsika satria afaka niatrika iny sabata iny tao anatin'ny fifaliana, tao anatin'ny fiadanam-po. Inona sy azoko antoka fa ianao zay manatrika izao fotoana manokana izao dia nandray ny fitahiana feno avy amin'Andriamanitra. Anatrika herinandro vaovao ianao, misy teny zay mahazatra tiako hientinao hamakivaky ny herinandro ao amin'ny Korinthiana 2:7-7. Entintsika mamintona ny amin'ny fitiavana sy ny fanantenana omen'Andriamanitra satria efa nampiseho antsika ny fitiavany Andriamanitra dia noho ity fanantenana zay ambara aminao ity. Izao no fanambaran'ny apôstôly Paoly zay tian'Andriamanitra ihany koa mba iainanao. Ary ankehitriny ireto telo reto no toetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Fitiavana, anatrika ny herinandro vaovao ianao, tsarovy fa ny fitiavana ao am-ponao no entinao hiatrika zavatra rehetra dia ahita fiadanana ianao satria ny fitiavana dia avy amin'Andriamanitra. Ho tahinany ianao, miaro anao any Andriamanitra ary ny asanao dia ho ataonao amin'ny fitiavana satria Andriamanitra mpotia anao. Hombanao mandrakarivan'ny izy. Andeha hivavaka isika hoentintsika miatrika izany herinandro izany. Hivavaka isika Tompo. Tompo, misaotra noho ny sabata nomenao anay. Enganye izay rehetra noratovinay tao anatin'izay fotoana izay dia mba ho elo entinay manatotosy ireo adity napetraka ao taminay. Ho any andraikitra izay hatrehanay dia ho raisizay am-fitiavana izany. Ary izay fitiavana natolotra ao tamin'ny alalan'ny zanakao izany dia mba ho hainay koa ny mizara izany amin'ny hafa. Ka hatonga azy ireo mba hanana izany ho feno ny fiadananao ary feno ny fanatrehanao no aviny, ka hatonga azy ireny ihany koa isan'ny zanakao. Aza mafoy anay, aza velanao variana amin'ny asatro ny asa izay, fa ho tsarovanay kosa fa eo ianao Andriamanitra vonona ny tahy anay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen.